Manolotra ny arahaba feno ho antsika isa tokantrano iray, tokolasy sy tokovavy, manaraka akaiky ty fandarina zany malaza ity. Amin'ity androany ity dia iresaka ho an'ny tontolo ara-toekarena isika ka ny fandrarana eo amin'ny vokatra lavany no hitondrana ny fandalinana amin'izao alina izao. Anisan'ireo sehatr'asa izay mampidi-bola betsaka ary mampiditra ny vola vahiny ho an'ny fanjakana rahateo ihany koa ity resaka lavany ity. Ho an'ny any ambanivohitra moa zany, ho an'ireo mpamokatra lavany dia fiainana mihitsiny izany satria mioty ny vokatra ao anatin'ny campagne izay nisasarana tao anatin'ny taona ray ny mpamboly, ary de manantena ny vola mba ahafahana hiatrehana ny campagne manaraka izany. Anton-javatra mahasaro-piaro ireo mpamboly lavany zany satria raha ny dingana tratrarina amin'ny fambolena lavany dia lavidavitra vao tonga any amin'ny tsena ny vanila iray. Tiantsika ny mampatsiahy raha amin'ity tontolon'ny lavanila ity fa anisany ireo mpanondrana ary mpamatsy tsena voalohany manerana izao tontolo izao i Madagasikara. Amin'ny ankapobeny dia ny fotopolo isan-jato ny tsena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia i Madagasikara no mamatsy izany lavanila izany. Izany dia mitaky lafin-javatra maro no nahazontsika izany tsena iraisam-pirenena izany. Ankoatra ny fahamaron'ny lavanila izay ahondra Madagasikara, zany hoe ilain'ny sehatra iraisam-pirenena eo amin'ny filana zany, dia ny hatsarana ny kalitaon'ny lavanila izay vokarina sy karakaraina eto Madagasikara ihany koa dia nahazontsika ny sehatra tamin'izany tsena iraisam-pirenena izany. Anatin'izany ohatra raha miresaka ity lavanila tsara kalitao ity isika dia anisany ny antitra na ny vanilina ao anatiny, fa eo ihany koa ny hatsarany, ny halavany tadiavin'ny tsena iraisam-pirenena izany, ary vanilina tsy misy tasy sy tsy misy moazo isira no tadiavin'ny tsena iraisam-pirenena. Ankoatra ny fomba nandrahoana azy sy ny fomba nitahirizana azy ka nahazoana azy nitondra teo amin'ny tsena iraisam-pirenena ka nakafizan'izao tontolo izao ny vanila avy aty Madagasikara. Firenena maro no mamokatra izany vanila izany, fa mahasangany antsika dia hain'ny tantsaha malagasy sy ireo mpandraraha no nahandro sy nandresy lahatra ny mpiatsehatra teo anivon'ny tsena iraisam-pirenena. Ka noharantsika lavitra ohatra i Meksika, Indonesia, Uganda, Nouvelle-Guinée, Inde, Comore, Guadeloupe, La Réunion sy ireo firenena hafa. Isika ny lohany amin'izao fotoana izao. Raha tamin'ny taona 2024 ohatra, raha novantsika fampatsiahivana dia tafiakatra teo amin'ny $20,000 ny vidin'ny lavanila ray kilao. Lavanila efa voakarakara izany. Dia amin'ny taona 2024 dia mbola voatazona izany vidin'izany. Taty amin'ny taona 2024 dia nianjera $10,000 ary ny taona 2020 sy 2024 dia $10,200 izany, araka ny vidiny izay niferan'ny fitondram-panjakana. Tsy nafaly ny tantsaha izany satria arakaraka ny fiainany vidin'ny lavanila eo anivon'ny tsena izay marita amin'ny fanjakana azy no mampihena ny vidin'ny lavanila izay andraisan'ny mpanondrana izany na mpikarakara izany eny anivon'ny tantsaha. Ireo orinasa izay manao ny fanangonana izany ary mikarakara izany mazava ho azy izany. Amin'izao fotoana izao dia $5,700 na $75,000 ny vidin'ny lavanila maitso vidina eny anivon'ny tantsaha izay niferan'ny fanjakana. $20 monja izany. Kanefa eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena dia tafiakatra any amin'ny $10,200 ny vidin'ny lavanila izay haondrana rehefa voakarakara izany. Elanelany izay anisan'ny tabatabain'ireo tantsaha mpamboly izany satria raha ny lalana hoy isika lalovana amin'ny fikarakarana ity lavanila ity dia lavitrezaka tokoa vao tonga eo amin'ny sehatry ny tsena izany rehetrarehetra izany. Fa rehefa miresaka vidin'ny lavanila isika dia miverina avy hatrany ny adevitra mahakasika
ny fampelezan-kevitra nataony filohan'ny republika fony izy kandida filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 tany amin'ny faritra avalatry ny nosy nampanantena fa akarina avy telo eny ny vidin'ny lavany. Efa tsara nefa ny vidin'ny lavany tamin'izany satria nanodidina $900 araka ny nanambarantsika azy teo aloha ny taona 2024. Kinanjo dia minjera izany vidiny izany ary ny feran'ny fanjakana namoahana ny circulaire mihitsy aza ho $500. Betsaka no nomenmenina tany amin'ny faritra avaratry ny nosy, tany amin'ny faritra Nalanjorofo, tany Nosy, tany Atsimo Atsinanana sy ireo faritra izay mpamokatra sy mpamboly lavany. Arahantsika ao anatin'ny segondra vitsy ny kabary nataony solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tao anatin'ny distrika ny Sambava mahakasika ity lavany ity rehefa tonga tany etoerina ny filoham-pirenena voatsela akory izay. Nambara fa zavatra tokana ihany no andrasany vahoaka ny Sava indrindra ao anatin'ny distrika ny Sambava dia ny vidin'izany lavany izany. Fiainana manko izany ary miankina amin'izay ny hoavin'izy ireo ary ny fandaminana ny taranak'izy ireo eo amin'ny fampianarana, ny fahasalamana sy ireo fiarikarena samihafa. Hoenitsika izany. Sahirana ny vahoakan'ny Sava, monsieur le président. Lavany fiainanay, lavany velontenanay, lavany ny hoavinay. Farany président, ny fampatsahivana tsy fahotana tsy fanokandalana. Kandida filoham-pirenena anao tamin'izay. Andala kami 5h12 minutes tamin'ny stade municipal tao. Lambanao tao tanabo, tissu viscose fotsy zay, pataloha orange zay ambany. Fahitako ny kiraronao, eo amin'ny pointure 39-40, za tambany teo ny za tamin'izay. Zao teny nataonao président, za kolany apangako telo avo eny vidin'ny vokatra lavany. Président, mampatsiazy zay satria tianay loatra anao. Saotina aminao loatra zay. Ary ampafantarinay, anao niany kofa mivolana raha tianay président. Lanjainay anao mody araky ny orona tsara iny dia nampatsiahy ny teny nataon'ny filohan'ny republika ity solombavamboaka ity. Nilaza ny aminy hoe tena mety ho Messi ao anatin'izany vokatra tian'ny malagasy ary mampidi-bola ho an'ny firenena izany ary nandrandrainy ny mpamboly izany ny filoham-pirenena. Kinanjo tsy izay ny zava-misy fa ny totongana izay tsy izy ny vidin'ny lavany. Na zany aza dia nisy ezaka marobe nataony tatsaha satria raha tamin'ny kampaina 2024 sy 2022 dia 7,700 taona no vokatra novokarina sy naondrany Madagasikara. Ny kampaina 2022 sy 2022 dia 7,700 taona ny lavanila naondrany Madagasikara. Ary farany teo tamin'ny taona 2022 2022 dia 7,700 taona be zao no naondrana ny alan'ny Madagasikara ny tety andreo firenena maro manerina izao tontolo izao. Ka hiditra ao anatin'ny kampaina vaovao indray zany tsika ny 2022 2022 zay efa namoahana calendrier ho an'ny any amin'ireo faritra izay manao sy miatrika izany. Manomboka izany ary efa nanomboka izany tamin'ny faha 9 volana May Ambanja, Nosy, tongatrany Sava, makany Sofia, makany Nosy, tongatrany Nalanjorofo, Loatra Mangoro, Atsimo Atsinanana sy ny sisa sy ny sisa. Ary misy fizarana zona 4 izany ao anatin'izay tsinjarana tety andro napetraky ny fitondrana izany. Ho an'ireo firenena zay mandray ny lavanila zay vokatra avy aty Madagasikara satria misy 9 eo raha natao ny fanadihadiana no firenena mpandray izany. Ka anisany mandray izany voalohany États-Unis, Canada, France, Allemagne, Suisse, Pays-Bas. Dika izany fa eo amin'ny tsenan'ireo firenena manan-karena indrindra-tany no mandray ny lavanila Madagasikara, any Europa sy any États-Unis. Arak'izany dia tena miantoka ny fiarikarena ny fidiram-bola-panjakana mihitsy izany. Ary tao anaty tatitra zay nataony ny fitondrana aza moa tamin'ny alalan'ny ministeran'ny toe-karena sy ny vola dia nanambara mazava ny aminy hoe ny vokatra lavany no anisany napody ny vola vahiny teto Madagasikara mihoatra amin'ireo fanondranana maromaro izany. Raha patrimoine de devise ny tiantsika ambara amin'izany.
ary nambara tao anatin'izany adefitra rehetrarehetra momba ny fidiram-bola ho an'ny eto Madagasikara izany ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana fa anisany voarakitra teo anivon'ny banky centrale fa mihoatra lavitra ireo niverina fa vokatra sy ireo fitrandrahana samihafa mandeha eto Madagasikara ny vola miditra eo anivon'izany lavany izany. Na de nisy aza ny fiainana tany amin'ny 420 isan-jato tany ny taona 20 mihoatra ny 712 satria manko raha ny taona 20 dia 720 tapitra isa $, no nampidiriny vanilla teto Madagasikara. Raha ohatra ka 920 tapitra isa $, tany hoany tamin'ny taona 712 izany. Izany rehetrarehetra zany dia entina anamarinantsika fa tena nisan'ny sehatra tokony atosika ny tontolo ny la vanilla eto Madagasikara. Raha ohatra ka tsika misy olana tokoa ary raha mitsingevaheva, raha ohatra ka marisarisa ary tsy tafavoaka ny vokatra la vanilla eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ary tsy mahomby zany eo anivon'ireo tatsa-pamokatra mpamboly, dia ny toe-karen'ny malagasy mihitsiny ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana no sahirana satria miankin-doha ary mampidi-bola be amin'ny vola mpanjakana ny resaka la vanilla. Ny hasasarana, ny fivezivezena, ny fotoana lany ary ny fiarovana izany vokatra zany ho tsara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena no tena mahasarym-piaro ny mpamboly. Asara fantatsika fa ny la vanilla iray rehefa ambolena, zany hoe ny fototra iray zany, dia ao anatin'ny 5 taona vao mahazo 5 kilao ny fototra la vanilla iray. Ary ny la vanilla iray dia tsy mahavita manao famakitena manokana fa tsy maintsy misy kitehana amin'ny tanana ny famakina ny fleur amin'izany. Ile hoe mamaky fleur araky ny fomba fiteny any ambavolo rehetra any satria tsy mahavita, tsy afaka manao an'izay auto-fécondation zay ny la vanilla zany. Ary aorinan'iny fleur iny zany dia vaky ny fleur ary izay vao mety ahazo an'ilay gosina vany zay hitantsika eny amin'ny sehatry ny tsena rehetra eny. Mila 7 volana ao aorian'ny fikarakarana sy ny fitehirizana azy, zay vao tsaratsara hitondrana azy eo amin'ny sehatry ny fanondranana raha mitady kalitao tsara ny mpamboly sy ny mpanondrana la vanilla. Misy nefa tsy mahandro izany fa rehefa misokatra ny tsenan'ny la vanilla eo amin'ny lafin'ny fanapahan-kevitra raisin'ny fanjakana satria amin'ny akabeany 70 andro aorian'ny fisokafan'ny tsenan'ny la vanilla maitso no mandeha ny tsenan'ny la vanilla zay voakarakara la vanille préparé hoy ny fitenena. Ambolana maro araka zany ny fikarakarana ity la vanille ity, ka ankoatrin'ny fambolena azy, ankoatrin'ny fikarakarana azy mazava ho azy eny amin'ny fototra zay misy azy, ary ankoatrin'ny fiotazana sy ny fikarakarana sy ny fanondranana zay hitantsika eny amin'ny tsena iraisam-pirenena eny, dia mangitakitaka ny tatsa miandry ny vidiny zay ameran'ny fanjakana azy. Ankehitriny de rasa prix plancher ny vidin'izany la vanilla ho 75 000 ariary zany na noferana ho farany ambony. Teo aloha teo nefa dia 100 000 ariary, 150 000 ariary ary misy mihitsy aza ny 200 000 ariary ny vidin'ny la vanilla maitso. Tsy ny tsara araka zany fa ny totongana ny vidin'ny la vanilla maitso raha nampanantena fa hiakatra avy telo eny araky ny nambaran'ny fitondram-panjakana. Ny kalitao anefa de mety tsara satria ny 5 kilao la vanilla maitso vao mahazo 1 kilao la vanilla masaka. Ary ny qualité dia tafapetraka tsara ao anatin'ny halavany zany satria mirefy 4.0 ka hatramin'ny 4.0 cm ny halavany la vanilla iray zay mahazo an'izay kalitao tsara izay. Ankoatran'ny fomba hitehirizana azy sy ny fomba andrahoana azy ka ahafahana mitondra azy amin'ny sehatra ny tsena iraisam-pirenena. Na amina euro na amina $, de misy vidiny avokoa ny gosina vanilla na ny vovona vanille na reo la vanilla zay mety potipotika ka tsy mahazo ny kalitao de mbola misy vidiny avokoa zany rehetrarehetra izany. Ary maro no anaovana azy eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena izany. Zay ny antony tenenantsika ny amin'ny hoe raha fototra la vanilla iray dia manome 5 kilao maitso izany. Ka raha manodididina eo amin'ny 100 kilao eo ny la vanilla maitso vokatry ny tatsa,
ka raha ataontsika fampitomboana amin'ity 75 000 ariary ity ny kilao any lavanila maintso de 7 500 000 ariary monja no azo ny tatsa. Raha 200 kilao ampitomboana 75 000 ariary dia 15 000 ariary no azo ny tatsa. Fa raha ohatra izy ka mahita ny hoany amin'ny 500 kilao any arakaraka ny velara-tany zay hanaovany fambolena, ampitomboana 75 000 ariary zay vao 37 500 000 ariary izany. Raha mihoatra ny teo aloha de kely izany famokarana izany. Ary tsy mahefa ny herintaona ny mpamboly lavanila any ambanivolo zany mba hiatrehan'ny fiainana sy hanatsarany ny hoaviny sy ny zanak'izy ireo. Izany mahatonga ny tatsa miady ny ampiakarany vidin'ny lavany. Kanefa araka ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny fanjakana dia noferana mihitsy ny vidiny farany ambony zany vidin'ny lavany izany. Misy mangeja ary ve ny tsena ary misy mametra ve ny tsy hafahana mihoatra an'izay vidiny teo aloha zay. Tozary nofinofy sisa ilay hoe vidina lavany 100 000 ariary, 150 000 ariary, 200 000 ariary zay nampiaina ny tatsa tany ambanivolo rehetra tany. Ny fanjakana indray ny lasa hozary nanakorotana ka nanapetraka ary lay CNV na Conseil National de Lavany dia hatreto aloha tsy mbola nitondra fanatsarana amin'ny fiainan'ny tatsa mpamokatra izany sy mpikirakira ny vokatra lavany. Zany rehetrarehetra izany no nitondrantsika ary noezahantsika nitondrana fandalinana ny amin'ny hoe potehan'ny fanjakana mihitsy ny tatsa amin'ny akabeany amin'ny resaka lavany ity. Ary tsy afaka iantehatra amin'iza zany ny tatsa satria lay ray aman-dreny ny heveriny fa hikarakara sy hitsinjo azy ary nanome toky azy fa hanatsara avo teny ely ny vidiny zany lavany izany no mampitotongana izany ankehitriny. Tika izany fa miandry fanjakana vaovao hafa ijoro ny fiainan'ny tatsa any ambanivolo vao afaka anateny andray fa hiverina amin'ny vidiny teo aloha ny vidiny lavanila zay vokarin'ny tatsa any ambanivolo rehetrarehetra any. Mila mahay misafidy ary mila mahay mandinika ny vahoaka malagasy manoloana natranga ny zavatra ohatran'izao. Itondrantsika fandalinana sy itondrantsika lafim-baovao hafa izany fa mbola ao anatin'ny fisokafan'ny adevitra sy fisokafan'ny kampaina isika izao ka manokatra ny adevitra hoe nampotsofon'ny be sy maro. Zany zava-misy, zany malaza, misaotra tompolahy, makasitraka tompom-bavy.